Miarabantsika rehetra ry mpianoavana tafahoana soa indray isika ao anatin'izao fandaharana izao, seminera momba ny fiainam-pianakaviana. Iarahantsika tao anatin'ny 7 andro tonga eto amin'ny famaranana sady isika vetivety ny fotoana, vetivety mihitsiny. Amarana izany isika ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe mankalaza ny famoronana ao amin'ny fanambadiana, ny tokantrano ary ny sabata. Izay lohahevitra izay no niarahantsika dinika tamin'ny voalohany tsika dia nijery ny drafitr'Andriamanitra. Dia nisy lohahevitra maromaro izay niarahantsika tao anatin'izay elanelam-potoana izay. Androany isika dia hiditra ao amin'ity lohateny ity hoe fanambadiana kristianina tsy maintsy maneho an'i Kristy. Izay zany ny lohahevitra iarahantsika androany. Koa mialoha ny hidiriantsika amin'izany dia mangataka ny vadiko mba hitsotra antsika rehetra ambavaka amin'izao fotoana izao. Ary vavaka isika. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra izay an-danitra, misaotra noho ny fotoana mety izay nomenao anay hatrany, ahafahanay mianatra ny tianao, ny sitraponao ho aminay. Tompo malalo, ianao no nazava ny sainay, ianao no hanome tsilotsiainanay, ary indrindra ianao no hanome fahaiza mitadidy mba hiainanay amin'ny teninao araka ny sitraponao. Manatrefy izao fotoana izao ary sokafo ny fosiny sainay. Fa amin'ny anaranao Jesosy no angatako izany vavaka izany. Amen. Amen. Fantatry indry ve Emile sy Dana? Emile sy Dana? Emile sy Dana Zatopeka. Ya. Ny tsela dia nivoaka tao anatin'ny gazety ara-panatanjahantena izy mivady ireo, razaina ny momba azy. Ary ny mahavariana amin'izy ireo dia mitovy ny andro nahaterahana. Dia 19 septambra 1922 no noteraka izy ireo. Mahafinaritra kosa izany, fety iray. Fety iray. Samy atleta manana ny maizy azy izy mivady ireo. Samy mitana ny laharana voalohany izy ireo teo amin'ny tanàna nisy azy avy. Ary teo amin'izay Olimpika tamin'ny 1952 tany Helsinki aza dia nahazo ny medaly ambony izy roa tao anatin'izany Jeux Olimpika izany. I Dana dia tora-defona, fa Emile kosa dia mpiazakazaka lavitrezaka na hoe marathon mouflage azy izany. Nanana ny maizy azy izy ireo satria fantatra. Voatsela no navoaka ny gazety ny sarin'izy ireo sy ny momba azy. Ary ny nahavariana dia hita teo amin'ny sarin'izy ireo ny firindran'ny mpivady. Ary efa nankalaza ny 570 taona izy ireo. Ary nataony tao anatin'ny fahanginana izany kanefa dia tratra ny mpanao gazety ihany izany fankalazana izany. I Dana no zandriny ary Emile ny zokony. Ary izao fanazavany Emile rehefa mitantara ny momba an'io izy. Hoy izy milaza azy, izaho izy no zokony satria izao dia teraka taoriana kely ny misasakalina. Fa i Dana kosa zandriny satria tamin'ny 7 maraina izy miteraka. Ary izany teny izany no nentin'izy roa ilazana fa zoky sy zandry izy na taona andro iray aza nahaterahana. I Dana koa dia nilaza manao hoe za tena nanahaka ny ohatra ny ray aman-dreniko satria ny ray aman-dreniko dia zoko ny dada ary zandry ny neny, dia tsy nanaiky mihitsy ny hanambady olona zandriko fa tsy maintsy zokony no vadiko. Nantitra terin'izy roa izany izay fomba fijery izay. Ety milaza ny amin'ny fifandraisan'izy ireo manokana. Ilay sary hoy izay nalain'ny mpanao gazety farany, tsy hoe farany moa zao fa hita tao anatin'ny fanaovana gazety ara-panatanjahantena izay dia milaza mahita sarin'izy roa izay feno tsiky sy firindrana ary feno fitiavana. Ry hava-malala, tsy Dana sy Emile ihany no irian'Andriamanitra hanana izany. Fa isika rehetra dia irian'Andriamanitra hanana izany firindrana sy fitiavana izany ao an-tokantrano. Fanomezan'Andriamanitra ny tokantrano efa hitantsika tany am-piandohana izany. Ary ny fanambadiana izay
ao anatin'ny tokantrano dia sitrak'Andriamanitra raha ho toy ny paradisa. Ary raha ny tena marina aza, ao an-tokantrano no tokony ahitany olona ny atao hoe paradisa eto an-tany. Ahoana no atanterantsika an'izany amin'izao vaninandro izao? Manana ny lazainy ny soratra masina. Tsy haiko raha efa nieritreretinao izany zavatra, nieritreretindry izany zavatra izany hoe manahoana tokoa hoe izany hoe tokantrano izany raha tsy eo ny soratra masina. Sarotra tsy hita ny lalana le, inona no ajoro, inona no ifandraisana alalina kokoa. Izay indrindra izay teny izay hoe inona ny ifandraisana alalina kokoa izay dia apetraka ny soratra masina mazava. Andao antsika dia hijery ny Efesianina 5:5-roapolo ka hatrany 7:30 hoentsika mamakafaka ny amin'ity tokantrano ity. Anisan'ny andalan-teny izay tsy dia ankamamin'ny olona izy io ankehitriny. Ny antony dia misy teny ao milaza ny amin'ilay hoe vehivavy tokony hanaiky ny lehilahy, ary ireo vehivavy mitaky ny fampitovian-jo sy ny miralenta dia tsy dia tia loatra ny eo andalan-teny eo. Tsy tian'ny olona ihany koa ny andalan-teny io satria misy ireo lehilahy izay tsy te ho fehezina, kanefa ny eo andalan-teny io dia manana ny zavatra teneniny amin'ny fomba resahana an'izany. Tiako ny miresaka amintsika rehetra ary tiako ny mampita azy amin'izay manokana fa io andalan-teny io dia sarobidy eo amin'ny fiaina-tokantrano, satria masahana lafiny roa izy io eo amin'ny fiainana ety ambonin'ny tany. Voalohany dia masahana ny amin'ny fiangonana izy, ary koa ny faharoa dia masahana ny amin'ny tokantrano na ny fanambadiana ihany koa izy. Andeha ho jerevantsika ny fomba nentin'ny Paoly na miatraka azy aloha ho amin'ny fiangonana, mba ahafahantsika misintona izay rehetra izay ho amin'ny fampiarana azy ao an-tokantrano. Andeha ho vakiantsika ara ny zavatra mety hisy ao anatin'ny soratra masina. Andeha ho vakiantsika ny 1 sy ny 2 amin'izany Efesianina 5:5 izany. Efesianina 5:5, 1 sy ny 2. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia nanolora ny tena no fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra ankasitrahana hamonjy antsika. Eo amin'izay andalan-teny izay no entin'ny Paoly milaza ny amin'ny endrika tokony hisy eo amin'ny fiainam-piangonana. Ia. Tiana milaza fa ny Efesianina iray manontolo dia tena taratasy nentin'ny Paoly nitondrana hafatra ho an'ny fiangonana amin'ny ankapobeny, kanefa nidirany amin'ny Atsipirena kosa ao amin'ny tokantrano ao amin'ny 5:5. Izay zany tsara apetraka tsara teny zavatra izay satria izay zavatra ngeza be izay. Koa tsy mahagaga raha ohatra ka miteny Paoly hoe misy toetra tokony ataontsika entintsika iaina ao anatin'ny fiangonana, dia manahaka an'iza hoy izy, manahaka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, ary manahaka an'Andriamanitra araka Kristy, satria misy teny hafa mandika ny teny hoe araka ny Kristy. Matetika ilay teny ao amin'ny Kristy dia raha isika ao amin'ny Kristy, fa misy koa izany hoe araka ny Kristy, izany hoe misy ohatra tokony atao intsika izany, alaintsika tahaka izany. Izay zany ny endrika voalohany ilaina fantatra ao amin'ny fiangonana. Izany hoe ny mpino tsirairay avy dia tokony hanana toetra anahaka an'izy, anahaka ny Kristy, anaraka ny Kristy. Ho fakafakaintsika izay zavatra izay rehefa eo amin'ny tapany faharoa amin'ity fandiniantsika ity. Fa andao jerevantsika indray hoe eo amin'ny tokantrano kristianina inona no tiany Paoly ho ampitaina. Efesianina 5:1 ka hatramin'ny 5 dia misy afatra eo amin'ny fampitondrana ao an-tokantrano. Dia mba vakiantsika kely izay teny izay. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, manakena ray sy ny reninao ao amin'ny Tompo, fa marina izany. Manaja ny ray sy ny reninao, fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana. Mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray, aza mampatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Ianareo mpanompo, maneky ny tomponareo, araka ny nofo amin'ny fatahorana sy ny fangovitana amin'ny fahatsoran'ny fonareo
toy ny fanekena any Kristy ihany. Tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompony Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo. Ary ianareo tompo, manaova toy izany aminy kosa ka atsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahan-tavan'olona ao aminy. Ao anatin'izay andalanty somary lavalava vatsy izay dia miresaka ny amin'ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka. Zava-dehibe io satria eo amin'ny fiainana ao tokantrano matetika dia eo amin'ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka no tena mangidy indrindra. Eo nefa no irian'Andriamanitra fantatsika fa tena misy zavatra tokony hifangia zany eo amin'ny ray sy ny zanaka. Misy fanajana mipetraka mazava. Ny zanaka dia asy ny maharay ny ray, fa ny zanaka kosa dia anina azo fanajana avy amin'ny ray mba tsy ho tafitohina na haratra ny fon'izy ireny. Toy izany ihany koa ireo olona ao an-tokantrano hafa, hoe ny mpanampy moa ny ilazantsika azy, ireo le miasa ao an-tokantrano, fifandraisana amin'ny fiarahamonina ao an-tokantrano. Fa ny vady dia resahany Paoly mazava tsara, Efesiana 5:22-20, ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Ny fanekena eto ry hava-malala dia tsy hoe fanekena misy didi-jadona akory, fa fanekena vokatry ny fitiavana izany. Rehefa vakitsika ny toan'io Efesiana 5:22-20 dia hitantsika fa hafa tokoa no asehoan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fifandraisana tokony hisy ao an-tokantrano. Efesiana 5:22-20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo vehivavy manekena vadanareo tahaka ny anekena ny tompo. Izay teny izay dia mazava loatra. Manekena vady tahaka ny anekena ny tompo. Tsy milaza izany fa misy fanjakazakana eo amin'izy, eo amin'ilay lehilahy. Andao tokoa keo jerevantsika inona nataon'ny tompo, inona ny zavatra nataon'ny tompo. Vakitsika ny Efesiana 5:20-20. Vakitsika 3:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Izay teny farany izay no nataon'ny tompo antsika rehetra, namonjy ny tena izy. Izany hoe tsy fanekena misy fandrahonana, fa fanekena vokatry ny fitiavana zany tokony asehoan'izy ny vehivavy. Raha miresaka izy hoe ianareo lehilahy lohan'ny vavy dia tahaka an'iza hozy izy, tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Ary ny mahalohany an'i Kristy eto dia inona zay? Ilay famonjeny ny fiangonana. Kristy no namonjy ny fiangonana tamin'ny alalan'ny sorona nataon'ny tenany. Ary izay ihany koa ny tian'i Kristy ho hita izy ao amin'ny tokantrano. Ny lehilahy no lohany amin'ny fikarakarana ny tokantrano, mamonjy ny tokantrano, tsy mamela ny tokantrano ho afa-baraka, ho feno henatra ary koa feno tahotra sy ahiahy. Ny lehilahy no mikatsaka izany. Izay endrika izay no tian'Andriamanitra hivoaka, ary tsotra be ange iza tokoa moa ny olona tsy hanaiky olona anankiray izay nanolotra ny fiainany ho fikarakarana azy. Tenikely teneniko izay, tenikely kapitay izay. Manaiky ho azy ny olona anankiray rehefa karakarainao izy, kolokoloinao izy, kenakenainao izy, tandremanao izy, manaiky ho azy izy. Tia ho azy izy, izay ngambany azo ilazana azy, tia ho azy izy. Raiki-pity ho azy izy. Dia toy izany ihany koa ny rin'i Kristy, hisy ao amin'ny ankonana tsirairay avy. Hisy ihany koa izy ao amin'ny fiangonana tsirairay avy. Kristy no lohan'ny fiangonana hoy ny 7:20 teo. Izany dia milaza fa izy no mitarika ny fiangonana. Tarihany ho aiza ny fiangonana? Ho amin'ny famonjena. Zay le teny, ho amin'ny famonjena. Zay ny itarihan'i Kristy azy. Raha lohan'ny tokantrano zany lehilahy,
dia tokony hitarika ihany koa ny tokantrano ho aiza izy ho amin'ny famonjena. Tsy hisy raim-pianakaviana izany kristianina anankiray ka ela ny tokantranony androrona sy ho potika na ho rava. Tsy manana ny troma kristianina izany olona izany, raha izay ny zava-misy. Eo amin'ny ho an-dalan-teny io ihany koa ry havana, ary eto dia tiako ampitany amin'ny manokana. Ao anatin'io an-dalan-teny io ihany koa izany dia manambara amintsika ny soratra masina fa tonga ho nofo Kristy mba ahafahany mamonjy ny fiangonana. Misy fatoram-panambadiana izany eo amin'ny Kristy sisa sy ny fiangonana. Dia tahaka izay ihany koa ilay fatoram-panambadiana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy ao an-tokantrano. Mazava izany teny izany, ao an-tokantrano. Nanolotra ny tenany Kristy hamonjy ny olona rehetra izay ao anatin'ny antsoina hoe fiangonana. Dia toy izany ihany koa ny lehilahy, anao izay azony atao eo amin'ny fiainany ahatonga ny tokantranony anana ny maha-izy azy. Ny tanjo Kristy hitondra ny fiangonany dia hanana an'ilay lova sarobidy mandrakizay, dia ilay hoe fiainana mandrakizay. Ny ao an-tokantrano ihany koa izany, ny tokony ho tanjon'ny lehilahy dia nitondra ny tsirairay ao an-tokantrano mba ho aiza ho amin'izany fiainana mandrakizay izany. Mamelona sy mikarakara ny fiangonana Kristy, satria isan'andro dia omeny ny fiangonana ny fanahiny, omeny ny fiangonana ny fanambinana sy ny fitahiana rehetra. Dia toy izany ihany koa tokony ao amin'ny tokantrano tsirairay avy no ahitana izany endrika izany. Ry havana, androantsika dia miresaka ny amin'ny hoe tsy maintsy maneho an'i Kristy ny fiainana-tokantrano. Fanambadiana kristianina tsy maintsy maneho an'i Kristy. Kristianina ianao, aseho eo tokantranonao Kristy. Aoka tsy ao amin'ny tokantranontsika no mety ahatonga zavatra hafa ho hitan'ny olona momba ny atao hoe fivavahana kristiana. Ary eto tsy hoe ny kristianina ihany ny antsoina, fa azo antsoina daholo angeny rehetra mba ninona hanao ny tokantranony ho fanehoana toetran'izy toetran'i Kristy, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy noheveriny zavatra ho fikiriny izany, fa nofoanany ny fitovian'Andriamanitra naka ny toetra maha-olombelona izy, niaritra ny fijalian'olombelona mba ahafahany mamonjy ny olombelona, ka dia natolony teo amin'ny hazo fijaliana ny tenany andreseny ilay fahavalo manana ny herin'ny fahafatesana mba hahatonga ny olombelona hanana ny fiainana mandrakizay. Azontsika vakiana izany ao amin'ny Hebreo 2:2-4 ny amin'izay teny faran'izay nambarako izay, fa ampitaina sy lazaina amintsika rehetra hoe ny tokantranontsika rehetra dia iriny Kristy mba ho tokantrano an'inona izany? Haneho an'i Kristy. Tokantrano izay isehoan'i Kristy isan'andro isan'andro. Misy fandavan-tena, misy fanoloram-pitiavana, misy fifandraisana, misy fahatsapana, fa olona nataon'Andriamanitra hitovy ny olona ao amin'ny tokantrano. Olona nataon'Andriamanitra ho tahaka azy Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina, ny olona ao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Da inona izany teny izany ason'ny tokantranontsika? Eka ny fiarahantsika nandritra 7 andro izay dia tonga ny tokantranontsika rehetra hanana fivelarana, fitomboana, ary indrindrindrindra fianina mioritra amin'ny Kristy, feno fiainana miorina tsara ao amin'ny Kristy, feno fankatiavana. Zay angamba. Zay ny fiarahantsika ry hava-malala. Misaotra anao naharaka hatramin'ny farany fandarana izay nataontsika, ary ny rariana dia hitondra soa antsika izay ny fanolorana nandritra izay 7 andro izay. Andeha ho faranantsika ambavaka izao fotoana izao. Hivavaka isika. Misaotra Tompo satria nomena ho anay izay 7 andro izay, nahafahanay nidinidinika ny amin'ny fiaina tokantrano. Ianao no irinay Andriamanitra amin'ny mafitiavana sy fahasoavana anao, hitsinjo ny tokantranonay tsirairay avy. Hiasa amin'izany tokantranonay izany, ka hahatonga ny tokantranonay Tompo ho fanehom-boninahitra anao, ary tokantrano
ho fianarana ho an'ny mino. Ombanay aza mavoy anay ianao anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mametraka ny mandram-peona amintsika rehetrarehetra. Miraso tompoko samy daina andromanitra. Raso indrindra.